mbola ho ampitombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Zany no songadina amin'ity nofinainantsika an'ity ry havako. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faha 220 ny andininy faha 5:20 hatramin'ny andininy faha 2:20. Manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Rehefa tao aorianan'izay nitsanganan Jesoa Kristy tamin'ny maty, alohan'ny andehanany hiakatra ho any an-danitra, dia misy karazana famindrandra passation de service ampitaina amin'ny mpianatra, indrindra izay voaresaka eto amin'ity nofinaina ity dia tamin'ny Petera apôstôly zany. Ao anatin'ity hafatra ity dia miantso i Jesoa, miantso an'i Petera ahatonga azy anaraka an Jesoa fotsiny tsotro zao. Ninona toe-javatra mandalo, ninona zava-misy manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Eto hitantsika intelo Jesoa nanontany amin'ny Petera momba ny amin'ny fitiavana azy, fa zao manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Eto hitantsika efa somary nalahelo Petera kanefa manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Hitantsika eto efa somary manirina niseho ny fialonana eo amin'ny Petera sy Jaona amin'ny andininy faha 20 sy ny manaraka, fa antsona ny apôstôly anaraka fotsiny an Jesoa tsotra izao. Zany hoe rehefa jerentsika eto ry havako dia antso amin'ny fanarahana tsy misy fepetra an Jesoa no anentanany any Petera. Natohina zava-miseho, natohina zavatra mitranga, dia antsona izy hanaraka an Jesoa fotsiny tsotro zao. Ambaran Jesoa mantsy fa tokony hanaraka azy izy dia mbola afaka manaraka, fa ho avy ny fotoana izay tsy hanana safidy intsony izy. Eto dia teneniny hoe ho avy ny andro izy, rehefa antitra ianao dia olo-kafa no ambara fa hitondra anao any amin'izay tsy tianao, dia mbola afaka misafidy manara an Jesoa fotsiny tsotro zao. Antsony Jesoa ny mpianatra, ny apôstôly hanaraka azy, hikarakara ny ondry. Tatsika eto rehefa namaly izy hoe eny tompoko, dia nantsona izy fahano ary ny ondrikeliko, andraso ary ny ondriko, fahano ary ny ondrikeliko. Amin'ny Jesoa ry havako, ny valin'ny fitiavana an Jesoa dia tsy misy afa-tsy ny famahanana ny ondry, ny fikarakarana ny ondry. Manahaka an Jesoa, i Jesoa koa ilay nanompo tsotro zao, nanompo tsy misy fepetra, ilay Jesoa ilay tonga tetỳ ambonin'ny tany, nandeha tsotro zao, tsy misy hoe nahoana, tsy misy hoe satria, fa nandeha fotsiny tsotro zao, dia tonga nitandrina ny ondriny, tonga nikarakara ny ondriny. Zany koa no lalana tiany Jesoa alehan'ny mpanaradia azy rehetra, hikarakara tsy misy fepetra ny ondrin'Andriamanitra. Eny hitandrina ny ondrin'Andriamanitra. Ho anao koa ry havako izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, antsony Jesoa aminao manara fotsiny tsotro zao. Manara fotsiny ianao an Jesoa tsy misy fepetra, manara ianao hitandrina ny ondriny, manara ianao dia mbola afaka manaraka, dia mbola manana safidy hanaraka
ny fantatrao a Jesosy tsy mandao, Jesosy tsy manary, Jesosy no momba anao amin'ny tananakavanany. Ny mpanompony izay manaraka azy dia karakarainy tsara, ainy, tainy, ary izy no miantoka ny hoaviny rehetra. Ny any tokony ataonao ary dia ny hoe manarahany Jesosy fotsiny mitsotro zao. Aza variana amin'ny tanisa olana, aza mijery izay rehetra mety ho sakana, aza mamisavisany amin'izay havitanana tsia, fa manaraha fotsiny an' Jesosy tsotro zao. O Jesosy, ahoanao inona zany fa manaraha ianao? Dia mahereza manaraka an' Jesosy, mandraisa fanapahan-kevitra tsara hanaraka azy, fa hitanao fa ombanao izy. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Endre Andriamanitra o zany akanto ny fahasoavanao, ny famondram-ponao, ny fikarakaranao anay, amin'ny mahondronao anay. Jehova no mpiandry anay dia tsy hanan-java-mahory izahay. Efa nikarakaranay ianao ka mampandry anay amin'ny maitso, mitondra anay amin'ny eny amoreo rano fialan-tsasatra, mamelombelona ny fanahinay, eny mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anaranao. Raha tojo fahavalo izay dia ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra anay, ary zany koa ny antsonao anay ankehitriny mba hanaraka anao amin'izay lalana hitondranao anay, tsy ho be fanontaniana fa hiantehitra amin'ny fitiavanao. Asehonay Tompo zany fahavononanay zany, anaraka anao koa zahay naizanaiza hitondranao anay. Dia zany koa no ametrahanay eo ambany fahasoavanao, Tompo, ireo izay tsy manan-kohanina, ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, ireo izay mivezivezy mitady izay arapana, ireo izay mahatsiaro sahirana, Tompo, ondronao izy ireny, ka mba hiantrao, omeo ny anjara sahaza azy, omeo azy ny hanina sahaza azy isanandro. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay zany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.